J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je aller et me présenter devant Dieu? Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète, ton Dieu, où est-il donc? Alors que j'épanche mon cœur, je me souviens du temps où, avec le cortège, je m'avançais, marchant avec la foule vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple, en fait. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, car il est mon sauveur. Mon Dieu, mon âme est abattue. Voilà pourquoi je pense à toi, du pays du Jourdain, des cimes de l'Hermon et du mont Mithiar. Un abîme, on appelle un autre, le grandement de tes cascades. Tous tes flots et tes larmes ont déferlé sur moi. Que le jour, l'Éternel me montre son amour. Je passerai la nuit à chanter ses louanges. J'adresserai ma prière au Dieu qui me fait vivre. Car je vais dire à Dieu, lui qui est mon rocher, pourquoi m'ignores-tu? Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse, subissant l'oppression de l'ennemi? Mes membres sont meurtris, mes ennemis m'insultent sans cesse, ils me demandent, ton Dieu, où est-il donc? Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Amen. Que le peuple de Dieu crie Amen. Alléluia. Amy voninahitra ny fanahy masintsika izay manatrika antsika eto a. Hiarahira aloha izay dia avy eo dia miaramira aminay nareo avy eo. Amen. Fanahy masino tonga soiana eto anatreana. Fanahy masino tonga soiana eto manatreana. Tunga suyana, eto anatreana.
Alléluia. Zay matoky amin'ny kely any le manapaka be. Amen. Tena akaikinao fanome hitanao androany. Atao anatin'ny sekoliny tokantranontsika. Manana responsabilité tsika tsirairay avy fanehoana izany tokantrano sambatra izany. Matoa Andriamanitra mifidy asa fidy anao ao anatin'ny izao olaka izao dia manana didy, manana responsabilité ny ampafantatra ny tokantrano. Matsika rehefa nanao question réponse dia nisy nametra-panontaniana amin'ny resaka hoe resaka momba ny kôry izay tsy tadidiko izay izy hitatao erika hoe ahoana ny fomba ahoana tokony haneho voninahitra amin'ny kôry ve fa ny zanak'Andriamanitra ny relation antsika ny relation n'Église izay épouse de Christ dia mila maneho an Jesosy, mila maneho an'izay fitiavana antsika amin'izao tontolo izao, amin'ny fomba fietsika, fomba fiteny, fomba fanao, misy fiovana. Dia tadidiko tsara mihitsy ny tamin'izay hoe nisy question koa hoe mariky ny bibidia ve mariky ny bibidia ve tena hita ny parany any. Dia nampianarina fanahy masitsika fa spirituel no izy voalohany indrindra zany hoe amin'ny esprit le izy dia amin'ny âme dia amin'ny corps. Ianao rehefa mifantoka amin'ilay corps dia adiny daholo momba ny âme zany hoe momba ny intelligence sy momba ny pensée anao. Fa hatramin'ny esprit ny âme izay corps mila irréprochable tsika. Thessaloniciens 5:23 misy an'izay. Thessaloniana voalohany toko fahadimy andiny fahatelo amby roapolo any Thessaloniciens 5:23 misy an'izay. Irréprochable ozy izy esprit, âme et corps. Ety amin'ny voalohany dia te hanazavana roa kely momba ny asa fikahiny mission. Atria be da be loatra mbola mahagaga fa mbola be da be antsika mbola tsy mahafantatra ny inona ny anton'ilay asa fikahiny mission. Misy teny anankiray izay raisitsika ao amin'ny 1 Corinthiens 12. Ao amin'ny 1 Corinthiens 12 dia izao voalany izao. 1 Corinthiens 12 verset 4, 5, 6 aloha vakiko. 1 Corinthiens 12 verset 4, 5, 6. Or, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a différence de ministère, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui œuvre tout en tous. Amen. Zavatra mila fantatsika dia izao zavatra izao. Any amin'ny fitorianan'i Jesosy dia tsy maintsy misy ny fanahy masina. Ao tsika. Any amin'ny fitorianan'i Jesosy dia tsy maintsy eo fanahy masina. Ny ray zanaka sy ny fanahy masina dia miara-miasa. Ary ny fomba fiarahan'izy ireo miasa izay mahatonga an'ilay hoe Kristy. Jesosy Kristy dia fitambaran'ny manifestation le Père, le Fils et le Saint-Esprit miaraka. Ny ray sy Jesosy eo amin'ny seza fiandianana fa mifanahy masina ny eto amintsika ankehitriny. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, amin'ny teny gasy izy dia ozy izy zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia ilay ihany. Ny asa fikahiny mission matetika ny olona tsy samy teny izy fa membre de Christ ihany, membre de Christ mihitsy fa tsy hoe ihany membre de Christ
be ta be ny olona ny teny aminay mivady taloha zany tena be ta be fa misy foantsika nandray ohatra samijorola izy hoe fanareo hoe fiangonana maninonareo a ohatrany tsy fiangonana nefa tomanana pasteur io zao tsika tsy maintsy mahay mamaly an'le izy ny fomba fiasan'ny fanay masina misy diversité de dons izy mais le même esprit tsika zao nandray fanay masina rehefa vao misy fandraisana fanay masina nefa misy an Jesosy misy le Père le Fils et le Saint-Esprit donc corps du Christ amin'ny akao ohatra 12 io a Andriamanitra dia mampianatra an'izay hoe fomba fiasan'ny corps du Christ zay Paul moa tena mibedy mihitsy izy hoe anganareo izy izy maso daholo anganareo izy izy tanana daholo fa miara-miasa daholo vatana ozy izy a mba le olana le voninahitry le corps l'église ny église a tia dia efa teneniko anareo foana ny église a dia ianao tenikakinao l'église ianao Jesosy rehefa ho avy a dia aka ny épouse izy l'église ny épouse tsika tsirairay avy reo a tahaka ny cellule ao tsika tahaka ny cellule hitanareo ny cellule tadidio fa ty tanako ty zany cellule be da be mifampiraikitra natonga ty tanany ty mahatonga azy miara-mietsika dia satria baikoniny adoko izy mietsika la tête ny église dia izy Kristy dia kaikinao lohany dia Kristy ary raha lohany Kristy dia tsika ny ratsambatana dia tsika ny baikony tsika ny atravernou izy zany ny miasa ao tsika dia ozy izy foana ny teneniko anareo zao hoe ny zavatra vita ny tanana sy tongotra misy fotoana ohatra mitovitovy misy olona zao le acrobate re mahay mandeha amin'ny tanana fa tsy mahavita manao marathon amin'ny tanana ianao fa mahay mandeha quelques mètres amin'ny tanana izy manohatry mitongotra fandeha misy ireo olona le boky tanana reny a mahay manoratra amin'ny tongotra izy fa tsy mahavita ny fanoratany tananao havanana sy ny tananao avy le voasorany amin'ny tongotra satria tsy nataotry izay ny tongotra misy fotoana ny olona rehefa vao tsy mitovy amin'ny ministerana dia izy tsy izy io tsy amin'ny Jesosy io satria tsy hitako le ohatran'izao nefa nety dia teneniten'Andriamanitra mihitsy il y a diversité de dons zarazana samihafa famezam-pahasoavana misy famezam-pahasoavana any amin'ny église de Christ hafa dia ianao tsy miteny ratsy fa raha ohatra ka hitanao anaty baiboly le manifestation fa tsy hitanao amin'ny ministeranao fa hitanao le ministerany hafa sofrany le izy rito ambavaka le izy fa tsy tonga dia miteny ratsy hoe satanika zany tsy izy zany secte zany ary raha ohatra tsika ka ohatra ka hiditra lala amin'izany amin'izay resaka hoe manifestation Saint-Esprit zay tsy mitovy daholo ny fanehoan'Andriamanitra ny fomba fanehoan'ny fanay masina eo amin'ny olona tsirairay avy satria raha mitovy daholo ary tsika hoa ny asan'ny olona tsy mitovy amin'ny asan'ny sofiny ny ray natao manomboly misentir zany manomboly zany ny ray natao hieny feo ny miditra eto fofona ny sofina tsy raha sofina raha ohatra ka raha misy sakafo tsara be eo tsy raha sofina fa ny zavatra ny asan'ny sofina mandre maso indray dia makafy mijery couleur fa ny sofina tsy raha na misy couleur na tsisy couleur samy manana ny asany tsika ny tanana indray dia mihina an'izay sensation zay ianao zao raha tavotrao ny tananao tavotrao zavatra tsy fantatry ny sofina zay zay le hitanao le ohatra mifrottement mety reny sofina fa le sensation hoe maharay ny tanana ihany manana an'izay zavatra zay ary misy nera miraikitra amin'ny ati-doha makany ny tanana ohatr'izay ihany koa ny go le samy hafa daholo izy tena tiako hoe samy hafa ka raha azo vaika émission dia ratsambatan'ny Kristy betrapeny olona amin'ny fa nareo hoe missionnaire sa iny tout le monde est en mission ny olona responsable daholo vao nandray an'i Jesosy ianao vao membre famille royale ianao dia tadidio fa manana mission za zao amin'ny tokantranoko manana ny rôle père ny vadiko manana ny rôle mère Estera Sosoa manana ny rôle en tant que zanaka dia za mitoetra amin'ny maray izy mitoetra amin'ny épouse sy mère dia ny zanaka mitoetra en tant que zanaka fa raha ny zanako maka mitoerako dia tsy mandeha amin'izay loany tsy mandeha amin'izay loany le tokantrano dia ohatr'izay koa ao fanjakan'Andriamanitra ny église manana ny place
gasiny daholo ny tsirairay avy ary manana ny asiny. Amen. Il y a différence de ministère izy mais le même Seigneur. Zany hoe ohatrany ohatra hoe ao anaty groupe anankiray groupe Samsung ohatra. Samsung nareo zao tsy manala fa manana une entreprise Samsung fa manamboatra bâtiment koa izy, manao resaka momba amin'ny bâtiment. Samsung misy tomobile mety tsisy eto France fa manamboatra tomobile koa Samsung. Ianao zao vao teny hoe Samsung zay S9 zany. Satria téléphone fantatrao amin'ny Samsung, satria télé fantatrao amin'ny Samsung. Fa manana sous-traitance avy manamboatra lalana ny Samsung. Raha ohatra ka tianareo fantatra zany, manamboatra tomobile, manamboatra trano. Ny building le avo indrindra amin'izao vita amin'izao zao Samsung nanamboatra azy. Dia hoe anao fantatrao ve zao zany? Ny anao zao fantatrao amin'ny Samsung dia mpanamboatra téléphone. Zay ny hainao. Kasa ny tena amin'izay hainao le izy. Misy fotoana ny olona tsy ministère an Jesosy satria tsy ohatr'izao. Ka tsy fantatrao le izy mila mianatra ianao momba ny fanjakan'Andriamanitra. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra misy ministère, misy isan-karazany ministère. Misy ny men'Andriamanitra ministère momba resaka tenantenanareo resaka fandrindrana, resaka orphelinat fotsiny. Marina zany, misy an'izay George Muller zay, tsy nangataka soa mihitsy izy. Efa tamin'ny 1900 zany, tsy nangataka mihitsy izy na indray mandeha. Fa tao Angleterre, izy nanana orphelinat nandray plus de 2 millions. Raha tamin'izany 2 millions, mety ataoko hoe mety 200 millions amin'izao ngambany zany ny valeur. Tsy nangataka vola mihitsy zany na indray mandeha zanagaty zany, fa Andriamanitra mipovoaran'zareo matin midi soir amin'ny sakafo. Dia ahoana izy ianao tsy avy amin'Andriamanitra izy zany? Be da be no mivoaka avy ao amin'ny orphelinat izy nareo lasa mpampon'Andriamanitra. Inona ny tenenao amin'izany? Be da be zany ny olona mieritreritra hoe tsy ministère zany. Tandremitra azy, il y a différence de ministère, il y a beaucoup de ministères, fa même Seigneur. Ohatr'izany koa zao ohatra groupe anankiray ina koa hoe groupe anankiray tena hitako aloha tena valia zao ohatran'izany. Ohatra hoe bouygues koa zao, ianao zao dia hoe box ihany ny fantatrao. Bouygues koa zao manana resaka trano koa zao zareo. Ny HVK émission ampiasainy fanahy masina. Amen. Ary za représentant ny eto France ihany koa dia tena église mihitsy zahay. Amen. Tsy le église andraso aloha azavaiko aminareo izy fa gaso tena diso fandraisana amin'ity resaka église ity tena marina. Satria ny église ohatr'izao tonga tamintsika tamin'ny Madagasikara dia izao aizinareo mivavaka. Zahay le FLM, izahay le JKM, le avarina sa le atsinanana. Dia iny dia efa ahoana ny fomba fandraisanareo fa misy manko tsy mety. Ny anay tsy maintsy mamboaly, ny anay mitsangana. Ny anay no vao mizarana izy dia tonga dia sotroina dia hohanina fa ny anay miandry aloha zero. Azonareo ve le tiako tenenina? Zany dia efa mampisaraka. Jesosy izy, Jesosy izy, Jesosy izy. Jesosy avy amin'ny Jesus, Jesosy avy amin'ny Jésus. Daholo izy ilay ny diso, le teny anglisy sa le teny frantsay. Misy koa Jésus koa. Hebreo zao dia Yeshua. Izy daholo antsika tokony Yeshua ny satria izay no tena fetim-boany. Dia hoe kakanao aza miasa saina amin'izany. Non tena nampiatantinanay zany tany Madagasikara hoe Jesosy izy. Dia ny anankiray ny teny hoe Jésus izy. Zany dia hidinana. Ka zay resaka dogmatika le izy. Tany HVK mission ampaheranareo aminareo zao sy raha tsambatan'i Kristy. Tsy nandray fanahy masina nareo raha tsy ohatritsika ka connecté amin'le CEP. Ny CEP tadidio ny CEP za fotobolomboka ao izy fa misy sampana ray fotsiny ve
be zany azo anankiray ohatrany kakany zany ary malokriky be mihitsy fa boaka vany le sepa le viny dia misy sapany be da be dia samy mamokatra miady vera sapan'ireo eo mikaikinao kristianina ihany miady lavo io tsisy io izy ihany mifampiteny tsisy rety za aloha dia mamelanareo amin'ny anaran'i jesosy zay manenjika sy miteny ratsy fa azy fantatry zay fidy fantatry zay mampiasa fantatry zay naniraka amen un point c'est tout. Il y a diversité d'opérations mais le même Dieu qui œuvre tout en tous mivozy isika teo hoe mila fahaizana miara-miasa mila fahaizana miara-miaina androsika antsika fa mandeha fotoana amin'ny verset tsy marary akory aza mananareo fatratrany nandalo tamina Sephora nateraka Sephora dia be loatra le fofony rahavatra dia tsy tiako loatra eo amin'ny avy eo Paul eo amin'ny 1 Corinthiens 12 nanazava ny resaka don fa miteny foana izy mais ce seul et même esprit effectue toutes ces choses distribuant à chaque homme exactement comme il lui plaît. Car comme le corps est un, verset 12, la fin 1 Corinthiens 12, car comme le corps est un, il y a beaucoup de membres, et tous les membres de ce corps, bien qu'ils soient nombreux, sont un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Mazava be zany tsy hitako zay anazavana anareo plus an'izany fa tonga dia mazava be tsy hitako tsony zay anazavana an'izy tena marina amin'ny teny gasy izy taka ny tena iray any nefa maro momba ny teny nareo zao rehefa mandinika ty dia ça fait partie de tony ty tanany ty raha misaraka amiko ty dia zay izy vao tsy izy tsony satria ho faty iny avy eo zany football-oboka ianareo sapany tsy mahefa nininonareo izy rehefa tafasaraka amiko fa rehefa mbola miaraka amiko nareo dia le même sève miara-mikoriana foana za tena mivitehany zay membre ny église ny Krista andao amin'izay tsy fampiteny raha tsy hoe iza no ino tsika grande famille c'est koa nitokantany tsika manko androany ohatra izy Jesosy nisy fotoana nendrikendrehana hoe Beelzebub Jesosy Satana Lucifer dia ozy izy Jesosy hoe na Satana rozy izy tsy miady an-trano tena Jesosy ny teny zany ao anaty baibolonareo zany na Satana tsy miady an-trano dia mikaikinao hoe mila mitandrina ianao tsika corps du Christ tsika antony azo veka mission zao dia corps tsy haiko zany ny ametrahany Jesosy tsika ohatra hoe tanana misy tanana anankiray any Madagasikara na meantsika azo veka mission France sy azo veka mission Madagasikara lasa tanana roa na hoe tanana vy na hoe tanana vana dia ireo mila miaraka manao zavatra ireo ny ray manodra vitesy ny ray manodina volant ao zay ny tongotra tsy maintsy mamindra koa tsy maintsy manijaka koa aty ambany aty fa reo vao ny ray ny tongotra tsy mety anao retiko rangah miakatra tao volant ny ray te passe vitesy mba eritrereto an'ely izy dia tsy haiko tamin'ny croisade voalohany sa croisade faharoa dia nampianatra antsika an'izay fanymasina misy fotoana ohatra izy malahelo Jesosy fa misy fotoana tsika tsy corps du Christ ny bogosy fa ohatran'ny Frankenstein samy nahita amin'ny film Frankenstein atao tsika talohany ianantsika talohany nafantarantsika an Jesosy Frankenstein nakambakambana le vatana matiny nakambakambana dia ohatrany nasiana soi-disant ohatrany hoe aina fa tsy aina le izy fahitsika mola izy hoe zavatra ratsy le izy ny probleman'io samy manana an'le aman'le nangalana azy daholo le tôvo dia misy fotoana ny kristianina manao an'izay fombafomba zay ny anay raha tsy ohatry zao dia tsy izy dia mifanditra foana fa tsy mihainao an'le latety ny loup de ny cerveau de Jesosy dia kaikinao ny cerveau tsy pasteur ny cerveau ny corps du Christ la tête du Christ ozy izy c'est Jésus la tête du Christ Jésus
dia hitantsika tsara mihitsy na aveo izy mbola miteny ao amin'ny 1 Corinthiens 12 verset 14 car le corps n'est pas un seul membre mais beaucoup nefa ny momba ny tena dia tsy iray fa maro rehefa vao mijery fitaratra ny tenanao anao dia misy lohanao, misy tananao, misy tongotra ianao, misy nretraretra ianao juzy anao complet za Kristy te ahita an'izay rehefa Andriamanitra te ahita an'izay rehefa mijery antsika te ahita ny Kristy izy eo amin'ny fiainanao ao amin'ny tokantranonao zay aloha le teniko hoe raha mivadiko ozy izy ny fomba fiteny frantsay zay raha la femme emporter culotte dia rangahy zany porter jupe tatsika izy lasa mifamadika le rôle izy manao rôle la père dia za manao rôle la femme ohatra dia ny zanaka koa manao zay tiany ny ray aman-dreny sy ny toeran'ny zanaka koa lasa mifanohatra zay mahatonga atsika tsy maintsy père tsy maintsy mandeha amin'ny volonté an'Andriamanitra ny mère mandeha amin'ny volonté an'Andriamanitra ny zanaka tsy maintsy tezaina selon la volonté de Dieu dia mirolona tsara miodina tsara le tokantrano ny famille royale ihany koa famille royale céleste dia tian'Andriamanitra mitorona tsara ao anatin'ny assemblée samy manana ny poste ny technique manana ny poste ny groupe de louange manana ny poste ny mpitoro manana ny poste mikarakara zao ny asa social ohatra manana ny poste ny économiste manana ny poste ao tsika ka tsika zany aza miteny mihitsy hoe ny anahy faible ny anahy tsisy dikany fa na ny ioanao io ary misy antony na ny singambolonao matovy ho teny amin'ny boky Matthieu hoe vao isan'Andriamanitra misy dikany aminao mety tesitra hoe fa maninona ary ny voliko noto zao fa maninona ny ngita fa maninona ny tsotra ny sinoa tesitra ny volona fa tsotra loatra dia tiana mingitaina ny mainty ngita loatra dia tiana atsorona ny fotsy tanandro mba ho mainty mainty mandoko ny tena mba ho fotsy dia nkaikinao mila tonga saina ianao tsy mety insatiable tsy mety faly mihitsy ny be orona tetika ny orona mba ho kely ny sasany ndray kely orona manao grefina orona ny sasany malahelo fa be lono loatra ny sasany ndray tsy manana nono dididina sina nono tsy mety faly azafady tsy resaka vavetaventany zany fa tsy mety faly mihitsy ny corps du Christ matoa ianao napetraka ato anatin'ny tiraka ity mba hery amen misy ilavan'Andriamanitra anao raha ato ianao nomen'Andriamanitra fahasoavana aty le fahasoavana nampiasaina amen ny fiangonana dia eto tena miadresse amin'ny église hoe évangélique matetika ny olona rehefa makany amina fiangonana malaza be dia akaositra zay ny alerany any inona le izy akaositra mba hoentiko anana mila mahay mamaky ny 1 Corinthiens 12 verset 4 eo anao mba hatonga sainanao fa tsy ho anao le izy fa ho amin'ny be sy ny maro ary matoa Andriamanitra manositra anao dia tsy ho anao le izy fa ho an'ny be sy ny maro raha manome vision raha ianao zao na asy vision dia tsy vision anao le izy fa vision ho an'ny maro raha mametraka vision mametraka fanasitrana izy amin'ny tananao tsy fanasitrananao ho an'ny tenanao reny fa fanasitrananao ho an'ny maro ny corps du Christ zany ianao mahay mijery mba eritrereto ny tsy mana-tanana fa lelana ataoko lelana nasaky vatana tovy amin'ny saka zany fa nomen'Andriamanitra tanana dia any amin'ny toerana tena sarotra tsotratran'ny lelako mihitsy atao mba adikaty dia nomeny tanana dia afaka manasa sofiny ohatran'izao ny saka no afaka manao acrobatie be mitsomboloboloka ambony ambany izy mba misasa ny vatany ray manontolo ianao tsy saka rorany anazy dia fa ianao tahian'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra satria tiany ho tahina zao le teny tany Abraham tahiko ianao mba hitahina ho an'ny hafa à travers toi je vais bénir les autres ka be da be ny kristianina za misy tesitra amin'izany nefa tsy hitako sy azo atao fa tsy maintsy tenenina le izy makany amin'ilay église hoe matanjaka be izy fa akaosana ianao dia vo azy dia lasa izy mandeha za mitenenao fa ohatra ka nomen'Andriamanitra anao ao iny ka tsy ao nampiasanao azy miely iny rehefa mivoaka eo ohatry ny pile anankiray ihany ka ohatry ny telefôna anao toute la soirée izy atsatoka ao fa rehefa mivoaka ianao tsy maintsy miely ekeky anao tsy maintsy miely dia tsy maintsy mody indray ianao mba hisargena lina tsy anao mijana zay le mahatonga tony
ohatran'ity ordi ty zao mbola matanjaka ny ordi portable satria izy filaire jamais izy manana problème na batterie zany tant que mbola connecté izy de hoe kaikanao ianao mila connecté amin'ny source ny alanao foana hoe tsy maintsy connecté foana ianao a fa rehefa connecté ianao amin'ny teny anao ary miassure anao a fa tsy ninina zay mikorina avy any ambony dia mikorinao anatinao ihany keo anaran'i Jesosy zay dia connecté amin'ny hiraka ny azo veka émission Madagasikara fa tsy hoe tonga taty zay dia niova ny anarana na hoe nisolo le izy inona ny antony teo kaikanao fantatro amin'izay ny antony ankehitriny satria raha hisaraka amin'ny hiraka zay nampandraha pasteur Rodolphe nampiarahan'Andriamanitra amin'ny pasteur Rodolphe dia tapaka le connexion dia tsy mikorina intsony le ositra zay tenin' Jesosy hoe indra ombanao mandrakariva mandrapa tonga fantaperana zao tontolo zao tant que mbola connecté amin'ny pasteur Rodolphe manaja azy en tant que père manaja azy en tant que ray aman-dreny ary tena ataoko le izy nampiarahako Elise Menada pasteur ihany koa zany dia zay mikorina avany dia hitatsika ty ary azotsika koa le izy amen za tena miteny anareo anokatra lalana Andriamanitra ampiasatsika tsirairay ihany fa azy ampiasaina za tsy miteny hoe tsy maintsy hoe ampiasainareo hoe za foana mampiasa le izy tsy any tiko teny fa ampiasao le izy ho an'ny hafa fa ampiasao amin'ny asa amboleny izy satria tsika corps ray ihany amen dia nazavain'ny Paul mihitsy moa eto un Corinthiens 12 verset 15 si le pied disait parce que je ne suis pas la main je ne fais pas partie du corps n'est-il pas du corps pour autant satria ny corps mirakitra amin'le vatana satria les pieds mirakitra amin'le vatana dia ça fait partie du corps izy zany si l'oreille disait parce que je ne suis pas l'œil je ne fais pas partie du corps n'est-elle pas du corps pour autant maso zao milavana azy dia mijery dia miguide mitondra ny image izy hoentina any amin'ny ado dia ny ado amin'izay avy eo no mibaiko hoe ty zavatra ty tanana ny ilaina amin'ity action ty vava ny ilaina amin'ity action ty tongotra ny ilaina amin'ity action ty fa ny maso dia mirapporte an'izay manodidina fotsiny hoe ny ado zao misy seza misy zavatra zao misy inona ny tianao atao ry ado dia ny ado no miteny hoe tanana zao atao tongotra zao atao vava zao teneniny azonareo ve le izy zay no nolona amin'ny maso io azavain'ny Paul tsara mihitsy le izy verset 17 si tout le corps était un œil où serait l'ouïe s'il était tout ouïe où serait l'odorat miara-miasa teo kaikinao miara-miasa tsika tsisy ambany tsisy ambony inoya mais maintenant Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu et si tous étaient un seul membre où serait le corps mais maintenant il y a beaucoup de membres mais malgré tout un seul corps et l'œil ne peut pas dire à la main je n'ai pas besoin de toi ni encore la tête dire aux pieds je n'ai pas besoin de vous non bien plus ces membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires verset 22 ilay tsika zany momba ny teny izay atao malemilemy kokoa no sasany ilaina ianao ato anatin'izao hiraka zao ilaina ianao misy ilavana anao misy ilavany corps du Christ anao aza miteny hoe za ohatra ny tsy mba voateny za ohatra ny to tsy mba tsy hitako loatra n'izay plasiko amin'ny assemblée ilavan'Andriamanitra fa matoa ianao natsono anatin'ny assemblée anjaranao koa mitady le izy misy fotoana ianao misy fotoana ny olona manendry teny bien sûr tsy mety fa misy fotoana ianao mila mijery inona ny fahasoavanao dia atolotra ao an'Andriamanitra dia hitan'Andriamanitra hoe zao nampiasaiko anao ohatrany hoe venao amin'ilay tokantrano any ny vehivavy tonga dia mahafantatra ny rôlina raha vehivavy izy mahafantatra ny rôlina izy inona tokony ataony amin'ny vatana inona tokony ataony amin'ny tokantrano inona tokony ataony amin'ny zanaka tsy mila tsy tokony ampianarina an'izany izy lasa tsy maintsy misy ny école pour les femmes ankehitriny satria ny amin'ny monde zay le voalaza amin'ny boky Esaïe malina lasa bien lasa malina zao ny vehivavy indray ny féministe vehivavy indray no hoe andeha tariky ny vehivavy indray no mitondra dia le lehilahy indray lasa manao robe dia zao ny lehilahy zao miady anao robe
tsy fantatrareo za fa lehilahy zao miady anao robe eto Frantsa efa misokatra le izy ny féminisme miady vao tonga lehilahy fa tsy haiko inona ianaran'le lahy miady anao robe tsy ekose tsy kilitany le saka fa tena robe tsy robe le anaovanareo vehivavy reo fa robe ohatriny tailleur fa lehilahy manao azy zany de divana nefa ny marque iny dia efa hita fa marque faiblesse zay reo vao ohatra ohatr'izay raha ianao lehilahy tifitra lahatra amin'le izy amin'ny resaka membre corps du Christ aloha no teneniko. Verset 24. Car nos membres présentables n'en ont pas besoin, mais Dieu a ainsi proportionné le corps en donnant plus d'honneur à ceux qui ont manqué, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel l'un pour l'autre. De le mahay mikarakara, mahay mifampitsiry. Matontokantrano dia mahay mikarakara. Misy zavatra haindra lehilahy, misy zavatra tsy haindra vehivavy, dia ampiasao le izy. Misy zavatra haindra vehivavy, fa misy tsy haindra lehilahy, dia ampiasao le izy. Amen. Verset 27, verset 26, Anglican antique. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Ou si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Amen. Or, dans Yaramak, verset 27, or vous êtes le corps du Christ et ses membres, chacun en particulier. Dieu a placé les uns dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui enseignent, ensuite ceux qui accomplissent les miracles, puis ceux qui ont les dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Et toi, donc le verset 27, vous êtes le corps du Christ et ses membres, chacun en particulier. Sika dia ratsambatan Kristy daholo. Ka manomboka izao dia inviteko mihitsy anareo manontany rehefa ohatra ka mbola tsy ampy le fanazavana teo hoe église ve ny azo quelle mission? Oui, membre de Christ. Ary église des saints, église des sanctifiés, église des rachetés. L'église c'est bâtiment. Teo tsy le bâtiment. L'église tsy le dogma FG, FK, CFN sy ny karazana. Tsy l'église dia le temple du Saint-Esprit. Ianao voalohany indrindra le temple du Saint-Esprit. Za sy ianao mifampitambatra, ny cellule mifampitambatra no mahatonga ny corps. Efa hoentina any amin'ny science mihitsy ny explication science. Ny cellule no mitambatra no mahatonga corps anankiray. Fa rehefa miparitaka io, rehefa miala le aina, dia iny le maty. Rehefa tsisy aina ny vatanao dia miparitaka le cellule, maty le cellule. Amin'ny voalohany izy mbola miezaka miaina ihany. Manomboka amin'ny se décomposé amin'izay zany, manomboka maty. Tsy tonga dia maty eo ny olona. Ny fo tonga dia mijanona. Fa ny ati-doha mbola mihodina satria be da be ny zavatra miasa ao. Ny vatany ity tsy tonga dia vao maty, vao lasa le âme dia tonga dia miparitaka mihitsy ohatrany amin'ny vampira tratran'ny masoandro zay. Tsy ohatran'ireny. Fa mijanona eo aloha tsy haiko quelques mois sy ny karazana satria mi-insiste les cellules ny vivre tsisy aina fa tsy mahavita ela izy satria le aina efa lasa. Ato anatin'ity raiky ity misy aina, misy souffle de vie, souffle de Dieu le izy zay mampitambatra antsika, zay le fitiavana zay. Reo vao iondy vaky, reo vao iondy tafiditra satana dia izay le manomboka an'le assemblée manomboka an'le vakivaky sy potipotika sy ravarava ireny raha reo maritenareo. Ka antsika tsy miorina amin'ny dogma fa miorina amin'ny finoanan'i Jesosy. Amen. Teotekinao hoe miorina amin'ny anaran'i Jesosy tsika, mino an'i Jesosy tsika, mino ny œuvre vitan'i Jesosy tsika, dia izay mampiray antsika izay zavatra izay. Amen. Alohany idiran'ny pasteur Milida dia manasa anareo hitsangana zay mifampidirana tsy maintsy nanazava momba ny HVK mission fa tena corps du Christ ny HVK mission fanan'Andriamanitra ray ao anaty fanan'ny Kristy vatan'ny Kristy mihitsy izy ary misy ministèran'ny Kristy ao anatiny. Amen. Misy hira ataontsika
Ilusutsika amin'ny toriteny fampianarana izay ho raisitsika. Sotranao zay iray. Père Céleste, merci pour ta présence, merci pour l'onction qui coule en ce lieu. Merci pour ta gloire, Seigneur. Oh Jésus. Sai Jesus te tiam gozoso. E te iugnam. Par ton élection, nous portons